Miahiahy mafy ny hoesorona amin'ny tany Manjariana ireo tantsaha taorinina ny lora ny fanjakana ny taratasy tany tamin'ireo olona milaza ho tompony tany raha fanambaran'ireo tantsaha dia efa mandidany 70 taona ny akamaroan'izy ireo no mipetraka teo sy nisy nanala tamin'ny toeran'izy ireo nandritra io fotoana nanajarian'izy ireo ny tany io manao antso amin'ny filohan'ny fanavaozana ireo tantsaha eny Antaninandrano komina Katikely Ilafy mba hijerena akaiky ity raharaha ity. Nitarena mponina sy ny mpivarotra efa nipetraka ampolo taona teo an-toerana fa misy olon-tokana mibody ny tanin'izy ireo hatramin'ny alakan-drano famoahana rano eo amin'ny fokotany no voakasika ity filobodoana tany hoy ny fikambanan'ny Opa Ami ka ahina hiteraka tondra-drano rehefa fotoam-pahavaratra ny finanan'ny trano no ambonin'izy ireo miantso ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika any aingana ny PDS eto Antananarivo renivohitra ny fikambanana no ny fahasarotana amany olona ny mponina eny ambany tanàna amin'izao fotoana izao tsy fisin'ny mpanapa-kevitra. Andosika hiara-iasa sy fanometanana amin'ny fanohanana ny filohan'ny fanavaozana hoy ny filoha teny Merapirenena misana ny faritany ny Fianarantsoa sady solomavamboaka ny distrikany Manandrina Andrianjanahary Fanomezantsoa ary roso any amin'ny Repoblika Fahadimy olona tia tandrazana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Colonel Randrianerina Mikael sady sanandravany kolikoly sy ny fitantanana tsy naomboka eto amin'ny firenena tao anatin'ny 4 bolana monja. Olona misa 3 no matin'ny tsiokaretina Mpox hatramina ahitana ny tranga teto Madagasikara ny taona 2024 hoy ny ministera fahasalamam-bahoaka tamin'ny herinandro lasa teo ny tranga fahafatesana iray tamin'ireo 3 nanao fanambarana ihany koa ministera misana fahasalamam-bahoaka mba misokatra ho an'ny rehetra ny vaksiny miady amin'ny Mpox na ny nindra njajako. Manatra ny araba atao plasy tokova anao izay mampiatrano TV Plus Madagasikara amin'izao alin'ny sabotsy 12 aprily taona 2024 izao. Tavitra anatin'ny fampahalalam-baovao isika ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Efa narahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary fa miahiahy mafy ny hoesorona amin'ny tany Noajariany ireo tantsaha taoriny nalorany fanjakana ny taratasy tany tamin'ireo olona milaza ho tompony tany raha ny fanambarany ireo tantsaha dia efa mandidina ny 70 taona teo eo ny akamaroan'izy ireo no nanajarany tany tsy nisy nanala tamin'ny toerany izy ireo nandritra io fotoana nanajariana ny tany io manao antso avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ireo tantsaha eny Antaninandrano komina Katikely Ilafy mba hijerena akaiky ity raharaha ity hoarahantsika ny fanadihadiana hoentiny Njakandriamahery eo amin'ny sariny Omega Ranevitson. Ankohonana 20 no nanajarany tany eo amin'ny 530 hektara eny Antaninandrano 70 taona nanajariana ny ankamaroan'ny tantsaha teo amin'ity toerana ity raha ny nambaran'izy ireo. Ny tsy fahaizan'izy ireo mikarakara ny antotany taratasy nahatonga azy ireo tsy nangataka ny tany raha ny fanambarany androany. Araka ny mahatatsahanay moa tompoko dia tsy mahalala ny hoe zao ny tokony ho ale ary zao ny tokony atao fa dia ny onona fotony zahay teo amin'izany hoe fanajariana sy fanamaitisa milaly satria ny araka mahatatsahanay dia tsy dia mahay mikirakira zany taratasy zany fa dia mipetraka teo fa reo nahitahita sy atao hoe nahalala an'izany no nitsiariko an'izany ny taratasy zany ny fivelomanay ary tamin'ny fivelomanay ary fanaovanay adidy ero anatrehan'ny mahadidy amin'ny mampiara-monina sy anadidy amin'ny ankohonana. Raha ny nambaran'ny filohan'ny fikambanana tantsaha eny Antaninandrano ireo dia tsy nisy nanakan'izy ireo nanao izay fanajariana ny tany izay tamin'ny taona maro. Ny tany dia efa naverin'ny tompony tamin'izay ho an'ny fanjakana raha ny nambaran'ny filohan'ny tantsaha trany. Anisan'ny mahafinaritra anay mihitsy zany hoe famerenana ny tany ho an'izay nanajary zany fa ohatrany hoe diso
diso zany le programme mpanjakana fa lasa ho an'olo tokana ho an'olombitsy le fizarana ny tany ny angaviana aminareo a mpitondra fanjakanao ataovy ara-drary ny tompoko ny fizarana an'le tany araka an'le lazaiko zay hoe efa nisy expropriation nandeha io a efa miverina ho an'ny eta malagasy ny tany a dikan'izay reto vahoaka rehetrarehetra nanajary reto tompoko no tokony mba nomenareo an'le tany fa izay mbola manajary mandraka ankehitriny zao a tsy azo nandray mandingana. Tsy manana olana amin'ireo olona izay nahazo ny tany izy ireo raha nambara solotena avy ambana tantsaha fa kosa mitaraina manao antsoavo amin'ny filohan'ny fanavaozana ny mba hijeremina akaiky ny momba azy ireo sy ny anjarany taoriny ny fanajarinan'ny tany nandritra izay 7 taona izay. Miantso zahay mba hijerevany ane ankehitriny satria mandalo lalatsarotra reto mpamboly reto satria ny tany tiany mba natao hivelomana salasy no lasan'ny olona kanefa tao anatin'ny fotoana maro nefa nanajariana azy ary zany mahatonga anay mitaraina satria hoay izay indray zany zahay satria teto mba ny fikiranay tao anatin'izany 20 taona 70 taona 50 taona kanefa dia izay no zava-misy eto ho anay tsy manana olana tamin'ile olana azo ny taratasy fa no olanao manaiky io dia na eno hoe voaongotra fisoroan'ny bulldozer eto zany zay raha misy kely ary zany mahatonga anay mitaraina faingana. Nanao etsika fanairana ireto tantsaha ireto androany ampahafantarana ny fitondram-panjakana izao olana setrainy izy ireo izao. Hijanona amin'izay vaovao fiarahamonina izay tsara isika fa dia mitaraina ny mponina sy ny mpivarotra efa nipetraka ampolo taonany teo an-toerana fa misy olon-tokana mibodo ny tanin'izy ireo hatramin'ny lakan-drano famoahana rano eo amin'ny fokontany no voakasika ity fibodoana tany ity hoy ny fikambanana OPA AMI ka ahina hiteraka tondra-drano rehefa mpitao-pahavaratra ny fanorenana trano eo amboniny. Miantso ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika anendry aingana ny PDS eto Antananarivo renivohitra ny fikambanana noho ny fahasarotana amana ny olan'ny mponina eny ambany tanàna amin'izao tsy fisiny ny mpanapa-kevitra izao. Mangataka ihany koa ny rosona amin'ny fanendrena ny filohan'ny fokontany ihany koa ny filohan'ny OPA AMI mbola Njakandriamahery sy Omegarana Fijoanatrany mitondra ny fanampanazavana. Velotaraina ihany koa amin'izao fotoana izao ireo mponina sy mpivarotra eny Anosibe Mandrango Bato faharoa noho ny fisian'ny olon-tokana mibodo ny tanin'izy ireo. Ireo mponina sy ny mpivarotra izay nilaza fa efa 10 taona ny maro no nivarotan'izy ireo teny an-toerana fa izao misy mpanambola mibodo izao ny tany fivelomany. Zavatra hita dia lakan-drano favianan'ny rano sy varinan'ny rano natao ambadika tseo zao ary reto mpivarotra dia manaza tsara ny lakan-drano satria miteraka bododrano anazy izy ireo. Zavatra misy nefa fa misy trano be eto anilany eto zay mibahana ny lakan-drano io. Ny mponina sy reto mpivarotra eto dia matsapa fa izy ihany mitantany tonga-drano raha to mitetana kanaly io. Izao fotoana izao nefa dia hosorany mpanambola olon-tokana zay tsy iza fa maniteraka ny tany sy virena mba tsy tsonako ny anarana loko volomboasary zay firongony teo aloha akan'ity tany majinika ity tsy etrena nefa zany anatin'ny ATF zay mihaino satria zay hoe ifotony mihainona ny fitarainan'ny vahoaka tonga tsy hamaly izany. Mianao antsoavo ho anareo tompona reto mpahefana satria zay nampisinay andray mietretan'reto vahoaka ireto ary koa amin'reto reto titandrisy azy aby. Niezaka nampandre ny komina Antananarivo renivohitra mikasika ity tranga ity ny fikambanana OPA AMI saingy tsy nisy ny vahaolana azo noho ny tsy mbola visin'ny PDS. Mangataka ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika sy ny ministry ny atitany anendry faran'izay aingana ny PDS eto Antananarivo renivohitra ny fikambanana OPA AMI noho ny fahasarotana amin'ny famahana ny olan'ny mponina eny ambany tanàna amin'izao tsy fisin'ny mpanapa-kevitra izao. Ao ministera zany andray andraikita faran'izay aingana ary ametaka PDS satria nampanatsona ho ampirorona tao amin'ny komina Antananarivo renivohitra reto. Ary nahiazana fa hoe ataovy dia vienay fa averin'ny mitokana mividy zavatra natsangana zao. Sekeny zany milana nazary an'ity dia izy mbola mikolokolo anazy fanomezan-dala tokony mpitondra ahafahany manajary ny sy mampivoaka ny fivelomany. Koa engaviana anao misy naterera hitafanzoeza zao tendre malaky ny PDS satria io mampandendra raha ny bentanany io amin'izao fotoana zao dia premier adjoint zay mbola anatin'ny firongony ihany satria lany tamin'ny loko volomboasary io.
Angatany izy ireo ihany koa ny rosoana amin'ny fanendrena ny sefo fokotany. Zay miainga avy aty fotony mifanovana. Gaga nefa n'olona hatramin'izao ary mahatonga zao savorivory zao fambola mirere ihany zalahy teo aloha zay fiongondreo fa hoe izy ihany mbola hipetraka eo, mbola mana-tena mbola hipetraka eo nefa dia nahafaly ny vahoaka ilay tenin'ny président hoe manao zavatra tsy mora e. Fa hoe tsy maintsy ho tendrena aloha ny sefo-pokotany ary lôzika izany. Tendrena mba hikarakara amin'ilay fividianana madio. Zany hoe tendrena re olona nahafafatena fa tsy mety de re olona mponina zany no tendrena ny filoha ny fanavaozana. Zay solo tena ty fotony satria de raha malala fa ty fotony tokoa hoe nainga ny zavatra tsy mety e. Ty fotony misy ny fanakorontanana na korotana ka nampiovana la fitondrana teo aloha satria de izy ireo no miseho mafy sy nanao an'izao zavatra tsy mety. Alabato voalohany indrindra zay tia atao de tia natao. Namoana hoe tsy izy ny tokony andraikitra satria le président izy ny président ty aminazy ty amin'ny fokotany ko izy mitondra andre miaramila be de be avy any ivelany mifidy teto ka nahalany an'ireo volomboasary tsy fidiny. Zay moa dia anisa victime tamin'izany ka zavatra tokana anteneninay dia ilay fanendrena mbo tanterahana alohan'ny concertation nationale. Mahakasika ny fahasalamana kosa indray dia olona miisa 3 no maty ny tsimok'aretina mpox hatramin'ny nahitana ny tranga teto Madagasikara ny taona 2024 ka ny raha nitatry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Vao tamin'ny herinandro lasa teo ary no nisy ny tranga fahafatesana iray tamin'ireo telo ireo. Mahery ny 700 ny tranga nahina hatramin'izao ka ny 700 mahery tamin'izay vao marina fa tena mitondra marina ny tsimok'aretina no efa sitrana tanteraka amin'izao. Manao fanambarana kosa ary ny anivo ny ministera misana fahasalamam-bahoaka fa misokatra ho an'ny rehetra ny vaksiny miady amin'ny mpox zay na ny nendra njadrako. Toy izao ary ny fanadadiana hoentin'ny fitiavana Doni. Ny 7 aprila lasa teo no nisy tranga fahafatesana fahatelo vokatry ny aretina mpox na ny nendran-drajako navoakan'ny ministera fahasalamam-bahoaka tao anatin'ny isa ofisialy izany ny 8 aprily 2024. Omaly koa dia nahitana olona sitrana 5 izay nivoaka ny tobim-pahasalamana. Nisy ny ainanafohy anankiray. Raha jerentsika ny fitambaran'ny trangan'ny mpox hatramin'ny niatomboan'ny valanaretina dia nahitana tranga 720 sy 710. Ny tranga voamarina dia 920 sy 900 ary ny tranga sitrana dia 20 sy. Sakahitana tranga ayahina o mpox foana tonga ny anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka nanomboka tamin'ny nitlina ny aretina ny volana desambra 2024 hatramin'izao. Distrika raiky amin'ny 50 no ahitana ny tranga aretina manerana ny nosy. Manamafy ny tokony irosoan'ny olom-pirenena amin'ny fanaovana vaksiny eo anivon'ny ministera ny fahasalamana tsy mijanona ho an'ny olona marefo toy ireo mitondra ny tsimok'aretina sida fotsiny ny fanentanana amin'ny fanaovana vaksiny. Nanao fanambarana ihany koa ny ministera misana ny fahasalamam-bahoaka fa misokatra ho an'ny rehetra ny vaksiny miady amin'ny mpox na ny nendran-drajako. Nivoaka ny herinandro lasa teo ireo toerana ahafahana misitraka ny vaksiny ho an'ny faritra Analamanga. Misitraka ny vaksiny avokoa ny distrika ny Ambodiatrimo, Andramasina, Anjozorobe, Ankazobe, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Renivohitra sy Manjakandriana. Ho an'ny Antananarivo Renivohitra manokana miisa 20 ireo toeram-pitsabony toy ny CSB sy Hôpital B ny Soavinandriana. Maneho ny fahavononany andraindraikitra amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena anatanteraka ny vinany filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Tafamada na ny tantsorika antony fanavaozana sy fampandrosoana ny Madagasikara. Tsy tokony ho atao mpaminavina tetikasa fotsiny ny tanora avaram-pianarana malagasy hoy ny Tafamada fa ho mpanatanteraka. Ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika no mamoaka ny vina ampandrosoana ny firenena fa ny avaram-pianarana malagasy no manana ny fifehezana teknika anatanterahana izany hoy ny Dr Rasolofo Njatovo Mady filohan'ny mpanorona ny
Tafmada. Toy izao ny fanadina eo amin'ny sariny fetra Andriamananjara. Maro ny tanora malagasy avaram-pianarana na vita fianarana nefa tsy mahita asa. Misy manampahaizana amin'ny sehatra samihafa, fambolena, fitsaboana, fizahantany, kolotsaina, fiarahamonina, fitantanana. Ary misy hatrany Eropa nefa no mivondrona eo anivon'ny Tafmada na ny tantsorika antoky ny fanavaozana sy fandrosoana ny Madagasikara. Fotoana izao hitondrana fanoloran-tana na ny mpitondra ankehitriny avy amin'ireo tanora manana traikefa atongavana amin'ny tena fanavaozana marina hoy ny Tafmada. Maro ny tanora, maro ireo zoky efa navita fianarana no sahirana amin'ny fitadiavana asa. Tsy mba voaray mihitsy amin'ny sehatry ny asa sy ny andraikitra eo anivon'ny firenena na fitantanana raharaham-panjakana. Koa fotoana izao isehoana, hitsanganana ka hitondra ny anjara biriky entina mampanoso ny firenena sy hanavaozana ity nosy malala tsika ity. Izany rehetra izany no natao hamfondonana ny manam-pahaizana rehetra atao anatin'ity platforma ity mba ho vonona hametanana ny mpitondra ankehitriny amin'ny fanavaozana izay matimatesantsika. Naneo ny fahavononany andraindraikitra amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena anatanteraka ny vinana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Tafmada. Tsy ho mpaminaviana tetika asa fotsiny fa ho mpanatanteraka mihitsy. Mitodika mitondra firenena izahay satria maniry mba handray anjara feno ao anatin'ny fitantanana raharaham-panjakana, ao anatin'ny fampandrosoana ny fanjakana sy ny firenena izahay eto anivon'ny Tafmada. Tsy ho fakakevitra fotsiny ihany fa tena isany ho mpandray anjara amin'ny fanatanterahana ireo projet sy ny fanatanterahana ireo vinanasa rehetra apetraky ny fanjakana ho fampandrosoana satria miainga avy aty amin'ny teknisiana ny vinanasa rehetra sy ny fanatanterahana izany. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ny Tafmada na ny tantsorika antoky ny fanavaozana sy fampandrosoana ny Madagasikara izay tarihan'ny filompanorona ny Dr Rasolovoninjatovo Mady. Ny Tafmada izay manana ny sampana manerana ny nosy sy hatrany Eropa. Vondrona manam-pahaizana fa tsy antoko politika ny Tafmada. Mila manana vina lavitra ihany koa ny tanora malagasy mba ahafahana mitondra fampandrosoana ho an'i Madagasikara. Raha nambaran'ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa tokony hojerena ihany koa ny filan'ny fampiofanana isaky ny faritra tsirairay raha ny nambarany. Nanatanteraka fitsidiana sy fampitaovana toeram-piofanana tany Ivato ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa. Fanadina eo ny sariny Omega. Malahirana ireo tanora malagasy ny mifidy ny lalam-piofanana ho ataony ahafahany mahazo asa avetrany. Amin'izao fotoana izao dia mirona kokoa amin'ny sehatra mekanika ny tanora satria mora ahitana asa izany noho ny amaroan'ny fiara sy ny kodiaran-droa mivezivezy eto Madagasikara. Raha amin'izao fotoana aloha zany dia tena hoe ilaina le mekanika satria ny tenenako an'izay hoe ny akabeazany any aty amin'ny Tananarivo sy ny Madagasikara tômôbila no tena ilaina, ny moto ohatr'izany dia ilaina zany le mampiasa an'le izy dia izay no mahatonga ny tanora hoe lasa betsaka no mianatra mekanika. Tokony manana fijery lavitra ny tanora raha nambaran'ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Rehefa vita ny fiofanana nataon'izy ireo dia mila manangana orinasa ho azy manokana izy ireo mba ahafahany mitondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena. Samy manana ny spesifité ny faritra, samy manana ny maizy azy dia hafa ndraiky amin'izay zany zao ny fanofanana misy dia ohatr'izay koa ny fitaovana dia ny fitaovana manaraka ny firitra omena ireo tanora ireo. Fa taloha matsika dia faly fotsiny amin'ny fitaovana nefa tsy mifanaraka amin'ilay filan'ny tanora sy filan'ilay faritra ny fitaovana misy teto Madagasikara. Nisy ny fitsidiana sy ny fampitaovana ny toeram-piofanana INPF teny Ivato notanterahany ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa tamin'ny herinandro iny.
Iresaka politika isika andao isika iara-iasa sy ifanometanana amin'ny fanohanana ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika hoy ny filohevitry ny antenimieram-pirenena misana faritany ny Fianaratsoa sady solo-mavamboaka ny distrika ny Manandrina Andrianjanahary Fanomezatsoa ary iroso amin'ny repoblika fahadimy. Olona tia tandrazana ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika hoy izy satria sady nandravany kolikoly sy ny fitantanana tsy naomby teto amin'ny firenena tao anatin'ny efa-bolana monja. Voapirofo amin'ny fitiavany tandrazana ihany koa ny fampiakarana ho 700 ny karaman'ny mpiasam-panjakana. Efa mandeha ihany koa amin'izao ny fanamboarana ny lalam-pirenena rehetra amin'izao fotoana izao ho hatrany ny filohevitry ny antenimieram-pirenena misana faritany ny Fianaratsoa sady solo-mavamboaka ny Manandrina. Warawary ny fanadihadiana. Mipetraka ho Ray aman-dreny ary manoro hevitra ny mpiray-tandrazana ny filohevitry ny antenimieram-pirenena misana ny faritany ny Fianaratsoa sady solo-mavamboaka ny Manandrina Fanomezatsoa Andrianjanahary manoana ny toetra ara-pirenena ankehitriny. Eto ny tenako dia mipetraka ho Ray aman-dreny dia mitory sy mananatra tsika andao tsika iara-iasa andao tsika ifanometanana aza mety ho zarazarainy hevitra tsy mitovy tsika menakavy fa eto deputé solo-mavamboaka ny Manandrina hitady-dalana anareo fitory mazava diavina fitory mazikaniena aho efa nalaika aho ary hitady-dalana tsika menakavy fa eto Manandrina reny fa mbola ny safidiny solo-mavamboaka koa tofona lefitra misana ny faritany Fianaratsoa dia mipetraka ho Ray aman-dreny ihany koa ny tenako miantso ny hery-velona rehetra ifanometanana fa tsy misy isaraka mba hametraka ny tanjona ray dia ny tena fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara ary hiroso isika ho any amin'ny repoblika fahadimy tompolasy tompotrafy. Lehilahy tia tandrazana ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny colonel Mikael Randrianirina ary voapirofo ny fandravany ny kolikoly avolenta sy ny fitantanana tsy naomby teto amin'ny firenena. Tao anatin'ny efa-bolana ihany koa dia efa betsaka ny tombotsoa azon'ny mpiasam-panjakana ho hatrany ny filohevitry ny antenimieram-pirenena misana ny faritany ny Fianaratsoa Fanomezatsoa Andrianjanahary. Ny filoham-panjakana amin'izao fotoana izao dia ny colonel Mikael Randrianirina tompotrasy tompotrafy. Olona tia tandrazana zany, olona tia fampandrosoana izany satria inona ny antony tonga dia sahiny nandrava ny kolikoly sy ny fitantanana tsy naomboka ato amin'ny firenena ka efa natana vokany tao anatin'ny efa-bolana. Profon'izany afaka nampiakatra avy hatrany 700 ny karama ny mpiasam-panjakana rehetra raha Madagasikara. Afaka napidina avy hatrany nampiakatra ny sandam-bola malagasy amintsika miteny izao no ny fitantanana mahomby no ahitana an'izany tompotrasy tompovavy. Afaka nanome prime ho an'ny mpiasam-panjakana rehetra raha Madagasikara. Tsy izay ihany fa efa mandroso izao ny fikarakarana ny lalana ny lalam-pirenena eran'ny Madagasikara satria nanisany nofosana izany ary namerina ny fitantanana fikijakijana ny lalana ho anatin'ny ferana ny fondam-priorité eran'ny Madagasikara mba ahafahana mikijakijana ny lalana izany izay tsy misy nandritra ny 9 taona nahatonga ny lalam-pirenena fototra amin'izao fotoana izao. Izany ny zava-misy ka tsara ny afantarantsika ty azy. Politika hatrany tsy fandravana androm-panjakana no vahaolana hoy ny antoko avy fa kosa ny mahakasika indrindra ny fifampidiniana sy fanavaozana manamafy ihany koa izy ireo fa efa manomana fifidianana ho avy ny antoko ary mitoy ny fidirana ifotony manerana ny Madagasikara hianoana ny feon'ny vahoaka. Teny amin'ny boriboritany faefatra no nanovana izany androany 12 aprily. Abraham Razafy sy Arfidy Rakoto Manalina. Manoloana ny toetra ara-politika amin'izao fotoana izao milaza ny antoko avy fa ny fifampiresahana amin'ny vahoaka no rahampamena efa manatanteraka fidinana ifotony manerana ny Madagasikara izy ireo amin'ny alalan'ny fihaonana sy fanankilozan-kevitra amin'ny olom-pirenena. Tanjon'izany ny ahafahany rehetra maneho hevitra satria tsy tokony olom-bitsy ihany no handray fanapa-kevitra ho an'ny firenena. Ny fomba fijery tanora ankehitriny izay mety diso lalana ho entin'ny mpanao politika sasany dia natao hoe fanovana rafitra tompoko
tsy fanovana tsy fanjavana ilay androm-panjakana na hoe fanovana olona any mantsy ilay foto-kevitra izay fomba fijery diso tsy fanovana olona na ihany koa hoe fanjavana an'ilay androm-panjakana misy zany hoe le olona ao anatiny zany tsy izay ny fanovana rafitra tompoko fa ny fanovana rafitra aminay dia miainga voalohany indrindra amin'ny fifampiresahana amin'ny vahoaka eto Madagasikara. Izany fifampiresahana zany dia efa iarahantsika malala fa ny fitondrana fanavaozana dia mametraka an'izay hoe fikoanan-doha-pirenena izay dia ao anatin'izay ny maneho hevitra daholo ny rehetrarehetra ka ao anatin'izay fanehoana ny hevitry ny be sy ny maro izay fa tsy ny olombitsy izay ny tena zava-dehibe satria mantsy efa nakeny olo teto Madagasikara amin'ny alalan'ny atao hoe fitantanana raharaham-pirenena amin'ny alalan'ny olombitsy na ny hevitry ny olombitsy dia tsy mety zay ary tsy ny Facebook irery ihany na ataontsika hoe ny olombitsy izay tanora voafandrika na voafitaka amin'ny mpanao politika sasany no atao hoe zay ny feom-vahoaka fa tsy ahivina fa nandritra ny kongresy nataony 20 septambra 2024 dia nametrahany ny antoko avi fanavaozana ny Brown napetraka ho laharam-pahamena ny fanamafisana ny fototra manerana ny nosy izay efa ahitana solotena amin'ny distrika rehetra eto amin'ny boriboritany efa efatra ohatra dia mitoy ny fanentanana sy ny fandridrana ifotony tanjona amin'izany hanamafisana ny foto-kevitra sy ny paikady hitarika fampandrosoana maritra. Ny atoko vita fampitsarana dia manana foto-kevitra maro samihafa ary ny tanjona anay zany dia mba ahafahanay manaparitaka an'izany foto-kevitra izany foto-kevitra izay hitarika amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara koa ireo antenne-nay ireo base-nay ireo zany dia antenainay ny amin'izay anaparitahana an'izany foto-kevitra hijoroan'ny avy izany izay ny antom-pisiny atoko politika tompoko zany hoe antoko dia voalohany indrindra aloha antoko manana foto-kevitra hijoroana ary antoko manana ihany koa olona izay ivoyany zany foto-kevitra izany eny amin'ny sehatra maro samihafa eny amin'ny fampandrosoana Madagasikara. Efa miomana ihany koa ny antoko amin'ny fiatrehana ny fividianana ho avy indrindra ny fividianana solombavambahoaka sy ben'ny tanàna nambarana fa efa antaonany maro no niomana amin'izany ka vonona tanteraka izy ireo hiatrika izany dingana politika lehibe izany. Eny ary ankoatra ireo vaovao izay tanterina aminao eto dia misy ankoa ireo vaovao izay misongadina tao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook izay ho tanterina amintsika atao anatin'ity fampanala-baovao ity. Ny pejy Info Culture Media mampafantatra Jeneraly Ramakavelo naharitra ora iray ny fanadihadiana natao azy ary nalefanody avy hatrany taorian'izay. Vita ny fanadihadiana natao tamin'ny Jeneraly Ramakavelo teny amin'ny brigady kriminella Nosy ka afaka namonjy fidina ny tenany. Naharitra ora iray ny fanadihadiana natao azy izay nisy nifandraisany tamin'ny fionana tamin'ny vondron'ny tanora ZNZ araka ny nambaran'ireo mpikambana ao anatin'ny Volobe. Ny pejy vaovao 24 TR7 mampafantatra nesorin'ny CUA ireo kioska tsy ara-dalàna. Nesorin'ny CUA ireo kioska na trano kely fivarotana amoron-dalana na orona tsy ara-dalàna teto Antananarivo renivohitra. Androany, voalaza fa mety ampidi-doza ho an'ny rehetra sy manimba endrika ny tanàna ary mibanina ny lalam-pandeha tongotra izy ireny ka izany no nandraisana fepetrana nesorana azy. Efa nanome fepotona 27 ny CUA vao nirosy tamin'ny fanesorana rano vaovao voaray. Ny pejy famovozana eto Madagasikara mampafantatra Merahaba mba diso kosa angamba raha hoe sens unique, sens interdit ny tanjona metrahan'ny reto mpanao ireto. Ny sens unique dia midika fa lalana azo androsoana fa tsy azo iverenana. Sens interdit kosa midika fa lalana tsy azo androsoana fa natao iverenana ihany. Lay mpanao boribory mena io ekeko fa sens interdit, fa lay boribory manga kosa amiko midika obligation d'aller tout droit izay tsy milaza fa sens unique. Tokony mpanao rectangle fond bleu misy sary flèche miakatra no napetraka teo raha te hilaza fa sens unique io lalana io. Mbola azo ahitsy-tsarenina tompoko ny adsoina fa sao lasa anarana fotsiny tsy misy fahaizana ny maha-ingénieur. Ny pejy vaovao 24 TR7 mampafantatra mpitsangatsangana telo maty tao Ankafobé RN4. Tsangatsangana telo maty latsaka tao anaty ranolalina tao amin'ny kaskady Ankafobé RN4 ny alatsinainy mipaka teo. Raha ny vaovao voaray dia naka sary teo ambony vatolampy izy ireo ny nibilisatra tapoka ka indray latsaka tao anaty ranolalina. Efa niezaka nikaroka azy ny olona teo amin'ny manodidina tamin'io andro io saingy tsy hita. Ny talata lasa teo vao hita ny razan'ireo roa, raha ny alarobia kosa vao hita ny iray. Ny pejy ny fanily Dima Mandrova mampafantatra mankalaza ny tsingerin-taona naterahany androany Koufali Daya.
Serasera député Olivier Mamou official mampafantatra araka ny antsoavo nataon'ny solomavim-boaka Anamboasary Atsimo. Tena maly ny antsoavo etran'ny fitondran'ny fanavozana amin'izao fotoana izao ka nandefa ny minisitry mimponina sy ny firaisan-kina mba hijery ny tena zava-misy aty an-toerana. Notron'ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena aty amin'ny faritany Toliara sy ireo solomavim-boaka misy 5 avy aty amin'ny faritany Toliara, teo ihany koa ireo solotena avy amin'ny faritra Anosy ny andron'ny 10 aprily 2024. Araka izany dia tsy nitondra tanam-polo raha matoa minisitra fa nanolotra vary 520 kilao isany sy panier garni ho an'ny tokantrano 500 ny ampy fitaovana toy ny lamasinina fanjairana sy fanodinana ranom-boankazo ho an'ny fokotany Akamehana Tanantsoa ao amin'ny commune ambonivohitra Amboasary Atsimo. Mahazo ny anjarany toy izany koa ny commune ambanivohitra Ranobe. Nanolotra fisaorana ho an'ny filohan'ny fanavozana Colonel Mikael sy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta kosa ny solomavim-boaka Amboasary Atsimo Andriamamonjy Olivier nangataka ny mba hisian'ny fandatsahana rotsakorana ho an'ny faritry ny Amboasary Atsimo sy ny manodidina. Teo ihany koa ny fangatana ny mba hitohizan'ireo tosika maro samihafa indrindra fa ny fanomezana azy ireo asa tana maro. Ambaran'ireo solomavim-boaka hatrany fa ny commune rehetra no tena voamafy ka mila famonjena aingana amin'izao fotoana izao. Andriarary Sanjona mampiseho anatin'ny pejiny AGF décret interministériel nametrahana ny AGF ny taona 2017. Ministera efatra no namolavola izany. Tsy mitovy ny lalana feny fédération sy ny AGF. Ireo ministera efatra izay mihan'io no tompo-teny farany amin'io. Mitony lalaontsika tompoko satria tsy misy letra manakana ny activité sportive ny AGF ary malalaka ny fonctionnaire anao sport. Misy letra voarainay ary efa nolazaiko tao anaty fivriny izany fony izy voaraiko fa tsy mifanaraka amin'ny statut-ny AGF tompoko ka tsy mahasakana velively ny sport fonctionnaire. Manaiky izay fandaminana petraky ny lehibe izahay fa ny fanakorontanana kosa tsy ekenay. Sotra tompoko. Nakataovan'ny filan-kevitry ny ministra Tsarapitona eo anivon'ny voamerany ranomasimbe indiana COI nandrindra ny fivoriana nampitendavitra ny 7 aprily lasa teo ny fanendrina ny candidat malagasy Dr Ibrahim Norbert Richard ho secrétaire général ny faha-iraiky amby folon'ny fikambanana. Manolotoerana ny Edgar Razafidrava, secrétaire général teo aloha arak'izany ny Dr Ibrahim Norbert Richard, diplomaty malagasy matianina ity Dr ity ary manana traikefa efa ho 40 taona eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny fiara-miasa maro lafy hoy ny ministera ny raharaha-mbahiny malagasy. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny fitiavana Doni. Fotoana fohy taorian'ny fametraha-pialany Edgar Razafindrava ny farany herinandro lasa teo amin'ny toeran'ny sekretera jeneral ny COI na voamerany ranomasimbe indiana dia voatendry ny mpisolo toerana azy i Dr Ibrahim Norbert Richard manomboka izao no mandray izany toerana izany. Tolokevitra narosony Madagasikara ny Dr Ibrahim Norbert Richard ary nekeny ireo firenena mpikambana ho kandida manana ny maizy azy sady mifanaraka tsara amin'ireo fanambigoavana indrindra amin'izao fotoana anamafisan'ny voamerany ranomasimbe indiana ny anjara asany amin'ny fampiroboroboana ny firaisan-kiny, ny fitoniana ary ny fampandrosoana lovan-jafy eo amin'ireo firenena mpikambana hoy ny ministera ny raharaha-mbahiny malagasy. Ny fanolorana kandida malagasy manana traikefa sy fahaizana ara-teknika dia tafiditra ao anatin'ny finiavana andray anjara amin'ny fanamafisana ny fahombiazana sy ny herin'ny voamerany ranomasimbe indiana manoloana ireo fanamby vaovao ao amin'ny faritra sy iraisam-pirenena hoy hatrany ny tatitra. Fa iza moa ity sekretera jeneral ny COI vaovao ity? Diplomaty malagasy matianina ny Dr Ibrahim Norbert Richard ary manana traikefa efa 40 taona eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny fiara-miasa maro lafy. Manana ny mari-pahaizana doctorat en droit izy ary fantatra amin'ny fahaizana eo amin'ny sehatry ny fifanankalozan-kevitra ara-politika, ny fitantanana iraisam-pirenena ary ny fiara-miasa isam-paritra. Anisan'ny tazana atao anatin'ny CV ny hoe docteur amin'ny lalàna iraisam-pirenena avy amin'ny universitény Aix-Marseille izy sady nahazo diplôma ambony manokany momba ny diplomatie sy ny fitantanana ny fikambanana iraisam-pirenena avy amin'ny universitény Paris Sud. Ankoatr'izany navita fiofanana ambaratonga ambony momba ny fifandraisana iraisam-pirenena tao amin'ny ivitoerana iraisam-pirenena momba ny fitantanana ny asa-panjakana ao Paris izy sekoly fantandaza amin'ny fanofanana ireo tompon'andraikitra ambony eo amin'ny fitantanana fanjakana sy ny diplomatie. Ny Republikan'i Madagasikara dia mirehare amin'izao fanendrena izao
izay manaprofo ny fahatokisana ny fahaiza-manao sy ny favonona ny Dr Ibrahim Norbert Richard amin'ny fiara-miasa miaraka amin'ireo firenena mpikambana. Izany koa dia mampiseho ny fandraisana anjara mavitrika ny diplomasia malagasy amin'ny fampandrosoana ny fiara-miasa eo amin'ny faritra sy ny fampamiratana ny faritry ranomasimbe Indiana, hoy ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy. Fa nananateraka fitsidihana voalohany ny distrika ny Vohemara ny lehibe ny faritra Sava Razanatsoa Brasilive David ny zoma lasa teo nijery ireo fotodrafitrasa izay mila fanamboarana ihany koa ny tenany ka mila fanarenana hoy nambarany. Anisan'ireo laharam-pahamehana ho tanterahana ny famahana ny olan'ny famatsian-drano fisotro madio ao an-tampon-tanàna ny Vohemara. Toy izao ary ny fanadadiana hoentiny TV+ Sambava. Nanatanteraka fitsidihana tany amin'ny distrikan'ny Vohemara ny lehiben'ny faritra Sava Andriamatoa Razanatsoa Brasilive David ny zoma lasa teo. Fitsidihana voalohany nataony ity hatramin'ny fotoana izay nahavoatendrisy ho lehiben'ny faritra Sava ka vahoaka maro no tonga nitsena izy na raha ny diabeny teto ny tanànan'ny Vohemara izay nahitana ireo karazana fikambanana maro samihafa. Nandritra izao fitsidihana izao no nitondra ny ben'ny tanànan'ny Vohemara ny olana izay mahazo izy ireo ka isan'izany ny olana eo amin'ny fahazoana rano fisotro madio, ny fangatana ny fanamboarana ny lalana amin'ny alalan'ny fampiasana ireo engin. Resaka rano, mijaly rano, mangetaeta ambony lakana ny commune urbaine Vohemara. Isorana ny fitondram-panjakana efa nanamia forage aroe maventy ao Androro Antanimbarobe fa atreto raha tamin'ny 2020 nazahoana azy sy navitana azy resaka raccordement no sisa tavela zay mba tia hazo taovana fagnamboarana lala nafitriko ny fandalavan'ny cyclone sy ny sisa potiky tegna potiky ny lalana eto an-tampon-tanàna ny Vohemara. Ny fahaizako anao zay anao tsy politicien fa anao technicien fandrosoana camaradinao za mino fa tsy ela voavahy problème zany monsieur le chef de l'État. Sy ny andrela moa ny lehiben'ny faritra Sava fa namaly avetrany ireo fangatahana ka tamin'izany no nanamariany fa tsy atao ankilabao intsony ny distrikan'ny Vohemara. Tsy sanatria hoe Vohemara ty cimetière des projets zay raha atao raiky tsy vita hatramin'ny farany, zay raha atao tsy vita hatramin'ny farany, atsika hiasa. Zay ny antony fisianay nandehanana tatia andeha hitondra fampandrosoana aty amin'ny faritra. Tonga nanotrona sy nanome voninahitra izao fitsidihana izao moa ireo solombavambahoakan'ny Madagasikara voafito tao Sambava, Andapa, Vohemara ary ireo manam-pahefana sivily sy miaramila. Commune Valamefolo ao anatin'ny distrika Namboasary Atsimo amin'izao fotoana izao no miaina ao anatin'ny Kere raha nambarany solombavambahoaka Madagasikara voafito tany an-toerana nanao antso amin'ny manoloana izany solombavambahoaka Rola voafito tany an-toerana ka nandefa ny ministry ny mponina nidina tany an-toerana ny fitondrany fanavaozana hitatra ny vaovao ary mikarany Molaza sy Arfidy Rakoto Manalina. Miaina ao anatin'ny fambolena sy ny fiompiana ny maro anisa amin'ireo mponina ao amin'ny distrika Namboasary Atsimo. Tratrany tsy fampin'ny rotsakorana izy ireo amin'izao fotoana izao ka miaina ao anatin'ny Kere. Ny commune Valamben'ny folo rehetra ao anatin'ny distrika Namboasary Atsimo amin'izao fotoana izao no miaina ao anatin'ny Kere ka mila famonjena aingana. Raha ny nambaran'ny solombavambahoakan'ny Madagasikara voafito tany an-toerana. Raha nao antsoavy manoloana izany ireo solombavambahoaka Rola voafito tao an-toerana ka nandefa ny ministry ny mponina nidina tany an-toerana ny fitondrany ny fanavaozana. Nanolotra fisaorana ho an'ny filohan'ny fanavaozana, Colonel Michael sy ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta kosa ny solombavambahoaka Namboasary Atsimo, Andre Mamonjy Olivier, hanangataka ny mba hisin'ny fandatsahana rotsakorana ho an'ny faritry ny Amboasary Atsimo sy ny manodidina. Teo ihany koa ny fangatana ny mba hitohizan'ireo tosika maro samihafa, indrindra fa ny hanomezana azy ireo asa tana maro. Kere aby ny tany rehetra atao anatin'ny commune urbaine, indrindra moa ny commune rehetrarehetra Valamefolo ato anatin'ny distrika Namboasary Atsimo. Ka eto zahay dia mangataky ty mba
famonjegny haingana tena famonjegny malaky farany dia malaky satria izao angamba raha ataontsika hoe tsy tonga volana raiky na volana roa volana ny rosakorana dia mety ho be dehibe ny fifatiny kely aty amin'ny distrikina Amboasary atsy. Nanolotra vary 5 kilao isany sy panier garni ho an'ny tokantrano 500 ny ampy fitaovana toy ny lamasinina fanjairana sy fanodinana ranom-boankazo ho an'ny fokontany Akamenina Tanantsoa ao amin'ny commune Ambonivohitra Amboasary Atsimo. Ny ministry ny Eponina nandritry ny fidinana tany an-toerana mahazo ny anjarany toy izany koa ny commune Ambanivohitra Ranobe. Tonga ty tenanay hijery fotony zava-misy marina ary miezaka hitondra vahaolana maharitra ho antsika ty amin'ny kerety. Rehefa nanao antsoavo nareo nikikika anareo ny tenako izao mbola tsy ampy tapa-bolana angamba izay ny tendrena dia efa ny tena hoe hidina hijery kere ny vary misy koa menaka, siramamy, ronono, vasikely, tolon-tanana. Makamo kely dia kely tsy mahavita amin'ny fiainanareo aty kanefa ny fonay feno fitiavana manolotra azy hifanomboana ho azy satria tena tsy vita ny misy amako raha ohatra tsy vita ny Amboasary. Nisy ireo vaovao tapatapany ary ho rahantsika vetrany ary. Tanora lay sy vavy totaly 9 isa mpisehatra amin'ny tontolon'ny asa tanana no nisitraka fiofanana makasika famadiana fako tonga kora vaovao ho lasa vokatra azo jifaina eny an-tsena. Fanofanana tanora izay fiaraha-miasa eo amin'ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana sy ny WHS izay mbola mitohy amin'izao tetikasa pasaty 4 nanomboka ny zoma 10 aprily 2024 ny fiofanana izay atao ao anatin'ny 9 andro. Izay atao aty Atsimo andrefana iarahana amin'ny WHS izay tetikasa mbola vovain'ny direction générale de l'artisanat tamin'ny fanarahana efa nanomboka tamin'ny fitomboan'ny pasaty voalohany ka izao hatramin'ny pasaty 4 zao. Fampitohizana ilay izy ary aty Atsimo andrefana no nanokafana an'ity formation des recyclage izay anofanana artisan misa mandeha vaky tsy mandeha par vaky izy aloha dia vaky mizara vaky telo ny vaky voalohany androany misy roapolo dia ny vaky faharoa latsinainy ny vaky fahatelo aorianan'izay. Ny avy eo amin'ny Senam na Centre national de l'artisanat malagasy no mampiofana ireo tanora. Karak'izay zany dia tongeto zahay avy amin'ny Senam manatanteraka ny fiofanana ny fampidirana amin'ny fako ny tonga akora vaovao. Rehefa tonga akora vaovao tsy dia tsy fako manana tanjona lehibe zany zay manato izany fampiofana zany. Voalohany dia ny azahoana manena ny fako isan-tokantrano. Zay zany tanjona anankiray voalohany. Ny anankiray faharoa dia anana asa vaovao zany ny olona izay misitraka ny fiofanana ity satria ny zavatra izay tanterahany eto dia atonga asa vaovao amin'ny olona. Ny anankiray fahatelo mahakasika indrindra ny asa tanana izay mahazava-dehibe any amin'ny Senam dia mijaly amin'ny akora mpanao asa tanana. Fa ao anatin'ny fambolena izao kosa dia tsy manana olana zany avy eto Toliana zany manapatra akora avy amin'ny Tananarivo fa ity recyclage ity zany dia ny tena zavatra efa miasa no ahodina avy amin'izy ireto. Ny fikasana avy ao amin'ny Senam zany dia hoe izay olona misitraka n'ity fiofanana ity aoriana izay afaka vetsivetsy dia anana asa vaovao ary hiaina ny fako any tokantrano anana saika efa vaovao ihany koa ny olona amin'ny alalan'ny asa tanana. Tafiditra ao anatin'ny ezaka avy amin'ny fitalevam-paritsy ny asa tanana Atsimo andrefana fanomezana sehatra ny asa tanana. Dia marina ihany koa zany fa faran'ny fiofanana dia misy marika fisitrahana na certificat ho atolotriny avy ao amin'ny ministera fankasitrahana ny rombola anjara. Ny tanjony eo amin'ny raha fitalevam-paritry fizahantany sy asa tanana no jerena dia miezaka izahay io manome sehatra ny mpanao asa tanana. Satria na io arana izay hoe ndraikitra ny fizahantany izay ny fizahantany koa tsy afanisaraka ny asa tanana satria ireo fizahantany raha tonga dia amintsika ty dia mividinao asa tanana. Fa ny fako anisan'ny manome produit manome vokatra afaka jifaina na tsy natao amin'ny vahiny ihany fa ny antsika tokotany forany mampiasa an'ireo andavanandro. Misedra olana ny lafin'ny fampianarana eto Madagasikara raha tsy dia ratsy ny kalitao. Eo ihany koa ny olana misy ao anivon'ny ministerapia
tokony vaany zany rehetra zany mba ahafahany zanaka malagasy azo fampianarana ara-dalàna. Miainga avy amin'ny sendika nefa zany no izy ireo mifandray mivantana amin'ny mpisehatra rehetra amin'ny lafin'ny fampianarana. Nanao fotoanan-doha ary ny ministry ny fampianarana sy ireo sendika rehetra misy eo amin'ity ministera ity nitanjona dia hitadiavana vahaolana ho an'ny fampianarana. Ny hodiny anato dia ny voalohany indrindra aloha dia ny fampiombonana aloha an'ireo mpikambana rehetra ao anivony eo amin'ireo sendika sy ny fikambanana. Ny faharoa manaraka an'izay dia maro ny olana sedran'ny ministera ka ny ampiakatra analana izay olana miverimberina eo anivon'ny ministera zay zany no tena tanjona satria ny olana dia tsy fitovikevitra amin'ireo fikambanana, ny tsy fitovikevitra amin'ny sendika fa lasa fahazarana fakatoerana ny fidiran'ny olona ao anatina sendika. Manaraka an'izay ihany koa soavarintsika fa ny tanjona lehibe ny ministera fanabeazam-pirenena dia ny fampiakarana ny kalitao-pampianarana izay mampikaikikaiky any rehetra amin'izao fotoana izao ka ireo sendika ireo fikambanana ireo dia maro ary hita fa manana hevitra tena tsara ahafahana manatsara an'izay kalitao-pampianarana izay saingy indraindray lasa mivoana zany izay fomba fijery izay. Noresina tamin'ny fomba ofisialy androany ireo soratra anarana irotsaka an-tsitrapo ho an'eto Antananarivo. Anjatsony ireo mpirotsaka an-tsitrapo misehatra amin'ny fandriampahalemana sy filaminana na ny sécurité et paix. Ireo tanora ny tena mavitrika ao anatin' ity firotsahana an-tsitrapo ity amin'izao fotoana izao. Taona iraisam-pirenena ho an'ny firotsahana an-tsitrapo moa ity taona 2024 ity. Eliza Herman. Mahery efajato ireo mpirotsaka an-tsitrapo misehatra amin'ny fandriampahalemana sy filaminana raha ny eto Antananarivo fotsiny. Betsaka ihany koa ireo mpandray anjarany amin'ny faritra. Ireo tanora ny tena maro nisa mirotsaka an-tsitrapo eto Madagasikara, maimaimpona nefa ny asa atao ao anatin'izany noho ny fitiavana anampy sy andray anjara biriky eto amin'ny firenena no tena nisany mampisy finiavana ireo tanora irotsaka an-tsitrapo raha navarin'izy ireo ho an'ny rariny rintsofany manokana izay anisan'ny mpilatsaka an-tsitrapo efa mpitaiza tao anatin'ny skotisma ny tenany ka te anitatra izany asa fanabeazana izany eto amin'ny firenena. Natonay saka mpilatsaka an-tsitrapo dia satria za efa nisan'ny mpitaiza ao anatin'ny skotisma izany cheftain dia ilay izy ohatran'ny fahitako anazy tao amin'ny potanjareo zany dia ilay izy miara amin'izay miaraka amin'ny ankizy ohatrohatran'izany dia za efa hatramin'izay liana amin'ny saka hoe manabe ankizy kely sy miaraka amin'ny ankizy kely dia mba te andranjara ao anatin'ilay izy koa mba te hanitatra tsy ho anivon'ny skotisma ihany fa mba hoe ho anivon'ny firenena mihitsy. Ho fampitombona traika efa kosa no anisany nahasarika ity tovolahy ity irotsaka an-tsitrapo. Amma hoe an-tsitrapo azy moa zany dia tsy atao manelongelona ilay izy satria ilay izy hoe avamfitiavanao mihitsy no mahatonga manao an'ilay izy. Manokana ho analo zany eo amin'ny resaka expérience zany hoe mahazo traikefa vaovao foana mpanantanterahana an'ilay izy. Noraisina androany moa ireo mpirotsaka an-tsitrapo ny soratra anarana ho an'ny tranomboky ny fandriampahalemana miisa 700 izy ireo eto Antananarivo ka hisitraka fampiofanana mifandraika amin'izany. Misy action foana, misy asa foana zay isam-bolana ny asa manaraka indray dia any Tuliana zao ny asa manaraka indray ataonay manao ny asa firotsana an-tsitrapo zay iarahana amin'ny ministera maromaro foana re izy raha misy ny ministera ny rano zao manolotra lavadrano dia izay reto an-tsitrapo reto zany mandeha manentana sy mampianatra ny olona tsirairay avy hoe izao no tokony fampiasantsika andrano izao indray hoe izay ny antsika akaiky indrindra. Fanotanterana androany tety amin'ny Cosmos Andranomena ny loka ho an'ireo izay nandray anjara tamin'ny fisarena tombola volany love nanomboka ny 10 febroary ka hatramin'ny 9 martsa lasa teo ny fandraisana anjara ny ty lalao ity misy 5 ireo voasarika nandritra ny fisariana misy 20 martsa lasa teo. Tanjon'izy ireo ny anomezana fafampoatrany ny mpanjifa ka tafiditra amin'izany ity lalao tombola ity. Famtinana.
androany natolotra an'ireo tsara vitana voasariky nandritra ny fisariana lalao tombola volan'ny love. Ny lokan'izy ireo tetsy amin'ny Cosmos Andranomena. Loka lehibe tamin'ity lalao ity moa ny fivanianana any amin'ny Nosy Maurice ho an'ny olon-droa. Nandritra ny volana febroary, ny 10 ny volana febroary sy ny hatramin'ny 9 ny volana marsa dia nisy ny tombola izay nikarakarain'ny Cosmos, izany hoe natokana ho an'ireo tao anatin'ny volan'ny fankatia moa izany ilay izy, izany hoe volan'ny love. Anankidimy no azo loka nandritra ny izay tombola izay, ary miisa 18 777 ny ticket izay tirena nandritra n'izay fotoana izany. Teny amin'ny TV Plus teny no nanaovana ny tirage tamin'ny 20 ny volana marsa teo, ary ny tany province moa dia efa nizara loka ry zareo tamin'ny alakamisy teo, ary ny eto Antananarivo kosa androany fa 1 ny volana avril. Izany hoe ny loka voalohany tamin'ity tombola ity dia vakansa makany Maurice ho an'ny olon-droa, izany hoe etoana daholo ny rehetrarehetra ho an'izay olona anankiroa izay. Dia misy ihany koa ny bon d'achat mitentina hatrany amin'ny 700 000 ariary ho an'ireo mpanjifa. Dia ny Cosmos Madagascar moa miezaka hatrany izahay fidéliser an'ireo client anay mba ahafahanay hoe manantona anazy akaiky kokoa amin'ireo karazana tombola izay ataon'ny Cosmos mandritra ny taona. Tsy mitsahatra manome fahafaham-pon'ny mpanjifa ihany koa nefa ny Cosmos amin'ny alalan'ny tolotra misy ao amin'izy ireo. Araka ny fantatsika moa ny Cosmos Madagascar moa dia misy hatrany ny vente crédit mirindra, izany hoe fahafahanareo vidy kelikely ny entana hatramin'ny 30 volana, ary mareny hatrany ny entana dia marque original daholo, misy ny service après vente ary misy ihany koa ny garantie ary marque efa fantadaza daholo hitanareo aty amin'ny Cosmos Madagascar. Ary ny tombola izay nataontsika teo moa izany dia tena hoe nanerana ny Madagasikara mihitsy nandray anjara, fa tsy hoe ny teto Antananarivo irery ihany akory fa tany amin'ny izay misy ny Cosmos rehetra manerana ny nosy. Fa niaraniana ambiance miavaka nandritra ny ora maro ireo mpakafy, misa 780 alina tonga niatrika mivantana ny fampisehoana antsehatra lehibe izay nitanterahany Gazo sy Lafouine omaly teny amin'ny kianjany Baria hoy ny mpikarakara ny hetsika Nasa Production. Mpanakanto vahiny roa samy manana ny lanjany sy manana ny lazany ihany koa ireto ny sehatra teo amin'ny androany omaly ity, indrindra fa eo amin'ny sehatry ny mozika iraisam-pirenena. Samy nahazo ny anjara tandrify azy ireo tanora rehetra izay tonga teny Mahamasina omaly, ary andao ary aloha hoarahantsika sy ankafizitsika ny fampihenana izany eo amin'ny sariny fetra Andriamananjara. Fampisehoana miavaka nonomany Gazo sy Lafouine ho an'ireo mpakafy 780 alina tonga teny amin'ny kianjany Baria Mahamasina omaly arivo. Tsy mbola nisy hatramin'izay ny fampisehoana antsehatra na vory olona maro tahak'izao eto amin'ity kianja ity raha nambara ny mpikarakara Nasy Prod. Feno tanteraka ny kianja, revitrevitra ny feo sy ny mozika, niaraka ny hira sy ny faly ny rehetra. Taorin'ny Bastalayon nanokatra ny fampisehoana dia niditra avy hatrany Lafouine izay mpanakanto anisan'ny nandrasan'ny maro. Ny fizaram-potoana faharoa kosa ny akaran'ny Zakay namarana ny fampisehoana i Gazo izay mpanakanto vahiny faharoa manao lazany ihany koa eo amin'ny mozika rap iraisam-pirenena.
Irerantsika kely ny makasika ny lafiny politika mialohan'ny idirantsika amin'ny voambolana satria erahantsika mafantatra ary hitantsika amin'ny tambazotra tserasera amin'izao tamin'ny ity androany ity fa any Antsiranana na Digo ny filopanona ny antoko tiako Madagasikara na ny tima amin'izao fotoana izao ary isy ny hetsika lehibe izay ho karakarain'izy ireo ary androany moa dia efa tonga tany antoerana ny Flora Valimana sy ireo solombavambahoaka maro ihany koa izay manotrona sy manatrika izao hetsika lehibe izao. Nanentana hatrany ireo mpiaradia aminy anaramaso ny fanatanterahana ny chronogramme famaritana ny rafitra eto amin'ny firenena sy hitondrana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ny filoha nasionaly ny antoko tiako i Madagasikara Marc Ravalomanana nandrindra ny fiambarabana nahatratry ny taona tao Antsiranana tamin'ity androany ity. Rahantsika reloha ny famotinana izay inona fa mbola hoentsika misy kokoa amin'ny alatsinainy ho avy izao ny makasika izay vaovao izay fa ny famotinana kely ho amin'ny ity androany ity no omena anao. Reto manomboka zao dia mbola tsara hoe zao zany ny paikady zao zany toromarika omenanareo dia ray sovaty le izy tsy olonona hoe aminareo fa manatrika dia manaramaso dia miainy raha misy zavatra tsy fanaraka zara paikaditsika dia afaka mitsangana nareo miteny amin'ny anaran'ity Madagasikara. Zay le chronogramme io dia maritana ny rafitra hitondrana ny firenena ary ihany koa anomanana ny fifidianana ho avy rehetra andray anjara amin'izany sika hoe aminareo amin'ny talata izay dia ho avy dia miantso ny tanora rehetra tamin'itiako Madagasikara hiaraka amiko any satria antso malalaka be ny natondroreo tamin'izy io dia ianareo atiako tsy maintsy adefasana izay tatitra izay teny izay aloha nanokafako azy fa mbola manana rehefa avy eo fa izay tsika miteny. Ny alatsinainy ho avy izao araka ny fanambarantsika dia mbola ho taterina aminao misy kokoa ny makasika ny hetsika rehetra izay ho tanterahany ny antoko tima ny tiako Madagasikara sy ny filompanorina azy Andriamatoa Marc Ravalomanana any Antsiranana fa iny aloha zany sombotsombony kely tamin'ny fahatongavany tany Antsiranana tamin'ity androany ity rosa hatrany ao anatin'ny voambolana resika. Atofoka izay ndray voambolana hoentina amintsika androany voambolana hoentina ilazana fa leo tanteraka amin'ny zavatra iray na maromaro mahalaza azy amin'ny teny frantsay hoe dégoûté na ihany koa hoe écœuré. Voambolana izay fampiasa amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity tofoka tanteraka amin'ny fihinanana ovy izy rehefa izay foana no nandrahoana ho sakafo eny na dia niovaova aza ny fomba nandrahoana ilay ovy. Voambolana izay hitantsika ao anatin'ny fehezanteny manaraka ity ihany koa atofoka amin'ny ratsy ny lalan'ilay mpamily mandra-pahatonga ny tany antoerany. Rehefa izay ary no fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro io teny io rehefa miteny malagasy sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana ny mafy azy. TV Plus Madagascar. Izy ary namarana ny fampalalam-baovao tokolasy tompoko vava na izany dia mbola manasanao anaraka ny toy ny fandarana dia ny fandarana ny ety amin'ny fampafantarana anao ny toerana manan-tantara iray eto Madagasikara irana amin'ny Mika Randriambolaza. Ny tena kosa dia mametraka ny marapiresaka mandrapitafa ho amintsika rehetra ary mame fotoananao ho amin'ny manaraka indray mirary farany herinandro finaritra ho antsika rehetra ary veloma toko.